Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Lehibe sy mahery Kristy ao anatinao olony. Andriamanitra dia nametraka ny fahalehibeazany hatrizay ka ho mandrakizay, ary izy izay ao anatinao olony no maniraka anao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Eksôdôsy 7:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Tsy iza fa i Kristy. Araka voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona 9:7-5. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe, hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Tsapanao izay toerany ve izany? Ampiasao ampanetretena ary e. Vavaka isika. Kristy eo, lehibe ianao. Misaotra anao manaiky mitoetra ato anatiko. Ampiasao mba ho fitaovana hitory sy hamoa izany fahalehibeazanao izany. Amen. Mandra-piaona tompoko.